Manodidina ny 5,000 taona ny vokatra Bajiry efa vokarina any amin'ny faritra Atsimo. Entin'ny Ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ireo ivitoerana mpamokatra izany amin'ny fanapariahana ny masomboly sy fampiofanana ny tantsaha ary fampianarana isankarazany. Ao anatin'izay famokarana Bajiry izay. Vokatry ny kolôka izay nataon'ny filoham-pirenena Andry tamin'ny nametrahana ny mahazava-dehibe ny vokatra entin'ity Bajiry ity amin'ny fiantohana ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Maro ny vokatsoa entin'ny vokatra Bajiry sy ny MINAE ary itoy ny fampiroboroboana izany hiaraha-miasa amin'ny Firenena Indianina, ny FAO, ny ONN, ny Ministeran'ny fahasalamana ary ny PAM. Ny Inde moa dia firenena voalohany amin'ny famokarana Bajiry ka izaratra ikefa sy anapariaka ny fahaiza-manaony eto amin'ny firenena mba anatrarana ny Fahavitan-Tena Ara-Tsakafo. Mandray anjara lehibe tokoa tsika eto Madagasikara amin'izao andro iraisam-pirenena ny hoan'ny Bajiry moa ny filazantsika azy eto MINAE fa raha marina izy io atao ray finosanao daholo na ny Bajiry na ny apemba satria velona anatin'ny fianakaviana ray ihany reo. Hitantsika teo fa avy any Indianina no ny avilona teny hoe Bajra. Io teny malagasy hoe Bajiry io eto koa moa vao mahita azy fa tena mahazava-dehibe azy ity dia satria voly izay mahatanty ahitany ary mahasalama ka ahafahantsika miatrika izay tsy fampiana na tsy fanjariana ara-tsakafo izay indrindra moa fantatsika fa hita any amin'ny faritra Atsimo izay miaina ny entin'ny hitantsika na ny taona vitsivitsy lasa zay ary raha patsahivina tamin'ny jona 2024 dia nisy an'ilay fionana lehibe kolôka lehibe tary amin'ny filoham-pirenena tany Atsimo ijerena manokana ny faritra Atsimo izay namoahana ny plan d'émergence Madagasikara Sud dia filoham-pirenena mihitsy no anisany nametraka ny mahazava-dehibe ny fambolena ny apemba sy ny Bajiry any amin'ny faritra Atsimo amin'ny mahavoly mahatanty ny entin'ny ary tena atao hoe mety indrindra amin'ny fiovaovan'ny toetrandro manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro fa indrindra koa voly mahasalama. Hoe nahoana moa ny amin'ny fiovaovan'ny toetrandro satria na tsy ampy orana ary izy dia azo vokarina tsara na koa toerana misy orana ampy ranon'orana dia misy karazana Bajiry sy apemba mety tsara amin'ny volena amin'izany ary tsy vitany hoe mahasalama izy ho an'ny olombelona fa azo ihany koa ampiasaina tsara ny tahony sy ny raviny ho sakafo ny biby. Izany hoe tena afaka etsika miatrika ny Fanamby ny Fahavitan-Tena Ara-Tsakafo izay velona amin'ny fahasivina petraka amin'ny filoham-pirenena Andry ity voly Bajiry MINAE ity no ihany koa hiatrehantsika ny ireo Fanamby maro samihafa izay hoentsika hampiakatra ny fiarakarena pirenena ny teny amote hoe ny any faritra Atsimo fa tiako ny mizara aminareo fa na aty amin'ny afovoantany azy any amin'ny faritra CTAS any any amin'ny faritra avaratra any efa misy ny mamboly azy io fa dia mbola tsy ampy ny fampahalalana ny ireo vokatry izany hoe finanana Bajiry sy apemba zany iarahantsika Ministeran'ny santé ny zana ampalala ny olona hoe ny tombotso amin'ny fahasalamany ny olombelona amin'izany finanana MINAE sy Bajiry sy apemba zany izay raha ara-pahasalamana mihoatra no ny karazana voly hafa izay mahazatra antsika malagasy ka tsika koa zany miezaka ao anatin'ilay politika pirenena ao amin'ny hoe fahatratrarana ny Fahavitan-Tena Ara-Tsakafo ny fanamarona ny izay karazam-boly ho sakafoana ny malagasy hoe diversification ny source alimentaire
dia tsy haiko ny tsisotra ny ambassadeur ny Inde sy ny FAO zay miara-miasa amintsika eto amin'ny Madagasikara ary amin'ny mahavoly ara-pahasalamana zay dia hiaraha-miasa amin'ny Ministeran'ny fahasalamana sy ny Office national de nutrition isika amin'ny fampirobobona ireo karazana voly era Madagasikara. Voalohany teto Madagasikara ny fankalazana ny taona iraisam-pirenena ho an'ny Bajiry ary nomarina tamin'ny fiaraha-misakafo vita amin'ny Bajiry ny lanonana nataon'ny 20 Jolay 2024 tao amin'ny ambasadin'ny Inde tao Antsaha vola.